Alleluia. Daontsika voalohany indrindra may voninahitra an' Jesosy amin'ny alalan'ny fitehafantanana sady ho fanatsantsika azy. Alleluia. Dia fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsiraray avy izay tonga eto an-toerana sy ho anareo izay manaraka amin'ny alalany tambazotra serasera samihafa. Androany isika dia hiaraka nompon'ny tompo hoe dia aoka tsy ho zava-maivana ho anao zany fa tena raisinao am-ponao. Amen. Dia mialohany hanomboantsika ny fiderana sy ny fiankofana dia andao isika maki tenin'Andriamanitra anankiray izay hitantsika ao amin'ny Jaona 5:10 andininy 4 sy ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mitomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Dia toy izantsika andiny fahenina tsy maninona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ena velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Androany izahay mpidera dia hitaonanao amin'ny fanoloran-tena misy kokoa ao anatin'ny fotoam-piderana. Mazava be ny voasoratra hoe raha tsy miray amin'i Jesosy zany sika dia tsy afaka ny anao na inona na inona. Tsy afaka ny andova amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy afaka ny sitraka an'ilay fitahiana ety ambony tany. Tsy haiko na tsaroanareo ny toriteny tamin'ny heriny na hoe manahoana fa ny toriteny tamin'ny heriny dia manamafy an'izay mihitsy hoe izay mitoetra ao amin'i Jesosy no afaka ny sitraka amin'ny fiainana mandrakizay sy afaka ny hiaina an'ilay fiainana be da be ao amin'i Jesosy. Amen. Dia androany dia manasanao ninona zavatra mety nanalavitra anao an' Jesosy hoe mety hoe fanandray an' Jesosy ianao kanefa tsapanao hoe nanalavitra azy. Mety ihany koa hoe sambany ianao tonga eto dia mbola tsy ao amin'i Jesosy mihitsy. Tsy maninona fa androany araroty ity fotoana ity hifotoranao amin'i Jesosy, iraiketanao indray ao amin'i Jesosy dia sokafo ny fonao azy. Amen. Dia manasanao ary mitsangana amin'ny toerana misy anao dia averiko hatrany hoe ny fotoana tahaka izao indrindra moa ny fiderana sy fiankofana dia aza raisina ho zava-maivana. Ny fiderana dia fitaovana entin'Andriamanitra midina eo amin'ny toerana anankiray na ny fiderana ihany koa dia fitaovana ahafahantsika manantona an'Andriamanitra. Dia androany sokafo an'i Jesosy ny fonao, sokafo an'ny fanahy masina ny fonao, sokafo an'ilay Andriamanitra iray ny fonao dia mety izay ianao ho tsara fanoloran-tena androany tahaka ilay fampianaram-Paoly hoe mazotoa manolotra ny tenanareo ary tsy ny tenanao ihany fa ny fonao avelao ho nenan'i Jesosy. Dia hivavaka isika metraka n'ity fotoana ity ao am-pelantanana mba tena hoe izay sitrapon'ny rehetra ihany no tanteraka eto ka na inona asa tian'Andriamanitra ho tanteraka eto na fanasitranana zany na fanafana zany na famahana olana zany dia mino aho fa ho ataony fa miankina amin'izao sy anao, miankina hoe moa ve mangetaeta izao sy anao, moa ve tsika tena tehan'olo tena izy hoe vonina no tena fofombadin'i Jesosy. Dia androany dia ninona izay tianao ho tononona dia tonony ambavaka raha tianao ho tanteraka eto fa mino aho fa eto Jesosy ary izy anamarina zany. Dao ary tsika hiaraka hivavaka. Mbola misaotra mankasitraka ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy izay ray fa tafavory eto indray ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mino izahay Jesosy fa marina amin'ny teninao ianao nefa nilaza fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Fantatray fa eto ianao, miaraka aminay eto ianao, tsy mba mandainga ianao fa rehefa nilaza izany ianao dia eto ianao. Ary naiza toerana nisy ianao dia misy fahagagana foana. Naiza toerana nisy ianao dia nisy zava-panahy nitranga foana, nisy manifestation divine foana. Dia matoky izay Jesosy androany fa raha angataka an'izany hetsika izany avany amin'iray amin'ny anaranao dia mino izahay fa ho ataonao eto izany. Ianao anie hanasitrana an'ireo marary, ianao anie Jesosy hanafaka an'ireo izay matsapa fanaka eto izany, ianao anie hitondra fiadanana ho anay tsiraray avy izay tonga eto. Satria fantatro fa tsy jerijery fotsiny anay ianao fa ianao hikasika amin'ny fonay tsiraray avy ka raha hitaonao fiangonana ho amin'ny fanoloran-tena izy izahay mpidera androany
dia hikasika amin'ny fony tsiraray ay ianao a ary anatanteraka an'izany tokoa eo amin'ny fiainany tsiraray avy dia mino sy matoky izay fa ny herinao jesosy mandrakitra an'ity fotoana ity ny rahanao ny mandrakitra an'ity fotoana ity ny fanahinao masina ny mameno an'izay rehetra amin'ity fotoana ity eo ampelatananao manomboka hatrany voaloka hatrany farany izao fotoam-pivavana izao manomboka eto amin'ny fiderana mandrapavavaka famaranana dia efa eo ampelatananao ary ataovy izay tianao atao jesosy raiso ny toeranao ary ahoreno eto amin'ity toerany tsy ny fiandriananao misaotra sy mankasitraka anao izay ary amin'ity androany ity izay dia anokatra ny fonay ho anao anokatra ny fonay ho anao izay jesosy ary manaiky izahay ny toeranao dia kasio indray izay androany dia azavela ho fazaranao anatinay jesosy ho fotoana toy izao fa atao fotoana mamy ho anay foana ny eo amin'ny fanatrehanao sy ny firaisana aminao eto ianao jesosy miaraka aminay eto ianao amen dia indro izahay mangataka an'ilay kasika ao manaiky ny fonay hisokatra ho anao tompo kasio indray ny fonay tompo o kasio indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina tunitami Pentecosta tompo o mitinofay ny fiainanay mbola hira ihany zay jesosy hoe kasio fonay tompo o kasio indray ny fonay dia arotsay aminay fanayao satria izay androany ary amin'ny androm-piainana rehetra dia manaiky no tempolinao jesosy manaiky no tempolo fanahinao dia kasio indray zahay sokafanay ho anao ny fonay androany dia no tena feno anao zay amen fanamasonao avily mamenoan'izay fanamasina midina ao dia manaiky izay anokatra fonay ho anao amen tompo kasio indray fonay tompo kasio indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina tunitami Pentecosta tompo
io an-trano masonofonao dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao a dia androany tenenao amin'i Jesosy hoe omeko anao ny foko, omeko anao ny ato anatiko rehetra, omeko anao mombamomba rehetra dia mandrosoa Jesosy a, mandrosoa ato anatiko ianao dia raiso ny toeranao dia ampianaro a mba halala misimisy kokoa anao, ampianaro a Jesosy a mba hifatotra, hifikitra, hifantsika aminao, hifototra tanteraka feno aminao dia tena hoe olona ao aminao tokoa Jesosy a dia ianao ato amiko. Ampianaro a Jesosy a mba tena hanana fo araka anao, ampianaro ny foko Jesosy a mba tena hoe ay ity anao araka tena le takinao indrindra dia orenay ny feo anao Jesosy a dia mino izay fa hikasika anay tsiraray avy indray ianao, hikasika anay ianao araka ny tononkira rehetra izay ho tononay eto. Za mihitsy Jesosy a. Halleluja. Eto ianao a dia fantatro fa tsisy miafina aminao fonay rehetrarehetra, hitanao ny etaetany tsiraray avy eto Jesosy a dia hiaraka iry izay Jesosy hoe izany le feo anao reko ao anatin'ny foko tompo le feonao. Amen. Shekanao ampoko maniry anao fatratra izany fonay izany Jesosy dia iombona halalanao zay tompo le feonao. Amen. Shekanao ampoko fa maniry mafiana dia iombona halalanao mandrosoa Jesosy o tonga mihitsy Jesosy a mandrosoa ao anatin'ny fonay ianao, manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy o fa manantenanao hoe fahafarany fahina tompo ianao no fahazavako tompo ianao no fahazava avy aminao ny fahita ny takalopitiavana no mirotsaka ao ampoko ao tompo ianao no fahazava. Amen. Ianao le mampahita anay any zavatra tsara rehetra ao amin'Andriamanitra. Takalopitiavana no mirotsaka ao ampoko ao mandrosoa Jesosy o tonga soa ianao hoe fa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy o fa manantenanao hoe mbola iantsana izay Jesosy hoe mandrosoa ao anatin'ny fonay ianao Jesosy a mandrosoa Jesosy o tonga soa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy o fa manantenanao hoe fahafarany fahina dia hira mafy izay hoe te halala mihoatra anao zay Jesosy a te halala sy mombamomba anao rehetra
Za mihitsy Jesosy le miaraka aminao ihany ny tsara sy mahasoa anay, le miaraka aminao ihany le mifikitra aminao le tahaka le ratsan'le voaloboka, le mitambatra amin'le voaloboka reny voaloboka, izany ihany no mahasoa anay. Ary raha mitady sy mikatsaka an'le fiainana mandrakizay zahay dia le miaraka aminao ihany no azo antoka izany. Raha mitady zavatra eo amin'ny fiainanay mandritra ny fivahiniananay ety ambony tany zay dia eo amin'ny fanatrehanao, ao aminao ihany no afaka hikatsanay an'izany. Dia noho izany zay Jesosy dia hanamafy amin'izao fotoana izao hoe tsisy toerana hafa afa-tsy eo amin'ny fanatrehanao ihany ny tianay. Izany mihitsy Jesosy dia tena ampy anay tokoa ny fanatrehanao. afaka mira mafimafy no zany ve fiangonana ho fanehoana ny etaetaponao ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Amen. Tsy tsapanao va hoe tena mamy tokoa zany fanatrehana zany. Za mihitsy Jesosy eo amin'ny fanatrehanao rery ny mahatsara ny fiainanay, ny amin'ny fireketam-po aminao rery ihany ny mahasoa anay. Amen. Alleluia. Misaotra tompo. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny tombonandro havelomana nomenao anay, ary mbola misaotra anao ihany keo ny amin'ny fitantananao anay ka dia atoka somatsara ato amin'ity trano ity zahay mba hanompo anao sy hanome voninahitry ny anaranao. Tompo Andriamanitra, mino zahay fa ho tahinao tokoa ty fotoana androany ity
ka na izahay tonga eto nareo namanay izay manaraka ny fitoam-pivavahana amin'ny alalany fahitalavitra na YouTube na Facebook amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herinao miasa tokoa izahay. Ny marary aminay ho sitrana, ny manana olana aminay vonjeny, ary ny fiangonanao dia hotahina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerana sika tompoko. Dia arabaina avokoa ianareo rehetra izay manarika ty fitoam-pivavahana ity. Dia toy izany ihany koa ianareo izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Dia arabaina ihany koa reto mpanompon'Andriamanitra namany reto izay avy lavitra mandalo eto Antananarivo, ao ry zareo mianakavy avy any Mahajanga tarihan'ny Ramatofara, ao ihany koa zareo avy any Atsimo avy any Toliary tarihan'ny Madamianza. Ka dia arabaina ianareo fa afaka miaraka manompo an'Andriamanitra aminay ianareo. Fisaorantsika an'Andriamanitra dia hitehaka mafy dia mafy isika. Raha mbola misy mafy be dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra isika fa androany ny Andriamanitra izay vavantsika dia miaraka amintsika eto. Hoy Jesosy fa na aiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo minarako dia ho voany aho. Eto izy. Mahazo matoky ianareo fa raha marary dia hositraniny. Mahazo matoky ianareo fa raha manana olana ho vonjeny. Ary aorinany tenin'Andriamanitra izay hoentiko rehefa avy eo dia tiako milaza aminareo fa raha voarainareo tsara ny teny iorenanareo ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianareo amin'ny tontolo ity. Ndao mbola hitehaka mafy an'Andriamanitra ihany. Manarak'izany aza miandry vavaka spesial hoe fametra-tanana. Zay ianao vao mino fa ho sitrana. Jory vavolombelona aminareo vao tamin'ity herinandro ity dia nisy olona avy lavitra be ihany nihona tamiko teo izy. Efatra mianaka zareo ny teo. Dia nandeha teo ny resaka. Teto anatin'ny resaka ny fanaovana dia olona Ramatoa ty vadiko ty izy jory vavolombelona aminao fa tena nanaovan'Andriamanitra fagagana. Zay natonga azy lasapiny. Ty vadiko io izy mamilava. Tena mamilava. Tao anatin'izy mamilava io nisy voto tato mikibo manataina. Tena mampahory sy mampijaly azy. Dia naheno toroteny nataonao tamin'ny radio izy. Fa izaho izy ohatra tsy nandraraha loatra le toroteny. Fa izy tena liana tamin'le toroteninao. Dia hoy izy rehefa vita ny toroteninao tamin'ny farany, andao tsika hiaraka hivavaka andohalika fa mino fa ho sitrana. Dia izaho izy tsy nandraraha zany satria le vadiko mamilava ve mitarika aho andeo andohalika hivavaka dia inona fanasitrana azony eo. Fa za lasa izy nandohalika. Dia vita ny vavaka dia natory zahay tamin'ny alina. Tonga tany amin'ny 12 alina tany hoany. Dia nisy zatra mipoaka be tao mikibon'le lehilahy. Dia ozy izy ny foaziny misy mipoaka tao mikiboko. Dia le vadiny zay voafaty anao izy. Vaky ny ampadisitanao. Dia nandrasana. Tsy nanatainy intsony ary hatramin'izao pastera tsy verina tamin'ny tsony ny aretina. Halleluia. Raha ny momba azy hoe mpisofotoka tsy tokony hositran'Andriamanitra izy. Fa le finoana tao anatiny no nentin'Andriamanitra namonjy azy. Andro azy zany zay rehetra manam-pinoana mino zao lazaiko zao hoe amin'ity taona ity isy fitahina be ao ataon'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao zany asio tehaka mafy be. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Amen. Andao hivavaka tsika rehetra hanamafy ny fahalorantsika fiainantsika ho an'Andriamanitra.
mba sokafika ry teknisianina ao amin'ny romanina toko farambyfolo andiny volo sy faharoa fa io zany no anaovantsika pratika amin'ity androandroany ity zao mivolaza koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fampom-panahy mety ataonario izany hatreo aloha androany zany tsika dia samy anamafy ny falorantsika ny fiainantsika mba ho an'Andriamanitra tena asehontsika mihitsy fa vonona ny ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika tsisy alan-daharana tsisy emotra tsisy verin-dalana izy aminareo ny vonona ho amin'izany tsaka ny tanana dia ray nantompo ampidino azy andiny faharoa ko aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivavy fanavoazana ny saina amatarinareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina ho antsika ianao nge mpino e ianao nge olon'Andriamanitra e ianao nge efa nandrainy Jesosy e nahoana moa ianao no manaiky anaraka fomba n'ity zao tontolo izao ity fa maninona raha manapa-kevitra anaiky ny fomba n'Andriamanitra raha sanatrika anisan'ny olona resy ka voasarika ho an'ity zao tontolo izao ity ianao ao anatin'ny vavaka fahalorantena dia manao fa fifonana manao fa fibebahana mety eza iaiky fa diso dia miela elokanao Andriamanitra dia takizany ihany koa nareo no tokantrano andao hiaraka hivavaka aminay tena hivavaka mihitsy ianao fa hiasa Andriamanitra tena hiasa izy andao ary ony rahan'i Jesosy vitsahiry zay tonga dia hivavaka anao vavaka torapo tsy arehetra samy amoaka ny eo am-pontsika ho fanamafisana ny falorantena sady ho fanambarana hoe anaraka fomba an'Andriamanitra aho fa tsy fomba n'izao tontolo izao akipimy masinao ao anatin'ny hira iarahantsika manao amen Diwai Oni rani Jesusi Oni rani Jesusi Padrecia aí. Tonga dia vavaka antsika rehetra tompoko. Mivavaha tena vokatry ny fonao le falorantena ataonao an'Andriamanitra. Mivavaha ary manao fa fifonana raha voasarika nanaraka fomba fanaon'izao tontolo izao ianao. Fa itsika maha olon'Andriamanitra antsika natao anaraka ny fomba an'Andriamanitra.
amafiso fa ho an'Andriamanitra ianao ary indridridritra ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany mba ho toka somatsara any amin'izay misy an'i Jesosy. Manava kosa fifonana sy fibebahana raha voasarika indray ianao ka nanaraka fanao zao tontolo zao. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika matsy mila manaraka ny fomba n'Andriamanitra isika. Ho anareo any tokantrano tena mivavaha araka izany fanetanana anetanako anareo izany. Ny foky ny mpamonjy mangetaetanao. Ho ataontsika zany iry zany dia akipy ihany rehefa masinao. Sy afaka ho am-poko. Sy afaka ho am-poko ny fanirinana moneno reny foko molapana. Ry foko ny mpamonjy. Mentsika toerana ndray tariky fidiarana dia ho vakiko ny baiboly. Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa sy ny fahadimy. Toy izao ny voasoratra. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitrao anao tany anefitra zao 70 taona izao. Voasoratra zany fa Andriamanitra no nitondra ny zanak'Israely namakivaky ny tany hevitra satria andeha ho any amin'ilay tany tondraka ronono sy tantely ry zareo. Ampaniry-tenanao sy zatoetranao ary alala izay ao am-ponao ny tandrony didiny ianao na tsia. Andiny fahatelo. Dia nampaniry-tenanao izy ka namelanao noana dia nanomeanao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao nandrazanao ampahafantariny ianao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra lokan'ny vavana ny Jehova no iveloman'ny olona. Andiny faefatra tena mirakily ity izay mihitsy ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary nitokotrao tsy nivonto zao 70 taona izao. Koa aoka fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehova Andriamanitrao anao. Petera voalohany toko faha 4 andininy faha 12 sy ny faha 13. Ry malala azagaga no ny fizantoetra mamay izay mahazo anareo fitsapatoetra ary azo atao zavatra mahagaga manjonareo zany fa araky ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny sehoany voninany kioa. Amin'ny alalan'ireo teny no vakiana ireo no akantsika afatra sy fampianarana spesiala ho antsika
amin'ity androandroany ity. Dia zao ny vaovao mafaly. Raha ohatra ka raisinareo tsara zao afatra entiko zao, iorenanareo tsara ihany koa, dia azo antoka fa aorianan'izay dia hitondra nitsiraray avy amintsika tonga eto Andriamanitra ho amin'ny fitahiana matretrika. Ho tanteraka aminareo izay nanao amen zany. Amen. Ry fiangonana manarika an'izao fotoam-pivavahana izao, dia ianareo ihany koa izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Aoko fantatsika rehetra ary mety eza ho resy lahatra ianao, fa manana hevitra heverana antsika olony ny tompandriamanitra tsy tovo. Manana hevitra hitantanana sy hitondranantsika olony ihany koa ny tompandriamanitra tsy tovo. Marina zany ambarako aminareo zany ry havana. Ary ilay izy hevitra tena mahasoa, hevitra tena mahatsara antsika mihitsy no hitantanan'Andriamanitra na hitondran'Andriamanitra antsika. Zao nambarako tamin'ilay fotoam-pivavahana teo aloha, tsy mba ratsy toetra amintsika zany ny Andriamanitsika. Amen. Amen. Halleluja. Ny antony dia zao, satria isika rehetra tonga eto zay efa nino a Jesosy, zay efa nandray a Jesosy, zay efa manana Jesosy ao anaty, aoko fantatsika rehetra fa isika rehetra io teo anatrehan'Andriamanitra dia olona efa novidian'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy. Tsy vovotsy tahaka izao nge fanahinao raha tsy novidian'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy. Tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy no nanesorana anao teo an-tanan'ny devoly mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra. Ary tsika rehetra io sarobidy amin'Andriamanitra zato isan-jato. Mazava aminareo ve ry havana zany afatra entiko zany? Tena mazava aminareo ve zany? Ahoana Petera? Hoy izy, aoko fantatrareo fiangonana fa tsy zavatra mety ho simba na zavatra mety ho loha tahaka ny volafotsy, tahaka ny volamena no nentin'Andriamanitra nanavotana anareo, nentin'Andriamanitra namonjena anareo tamin'ny fitondrantena dala zay nentin-drazana. Fa aoko fantatrareo fa navotan'Andriamanitra ianareo tamin'ny alalany rany Jesosy Kristy. Noho izany, hoy Petera, sarobidy amin'Andriamanitra ianareo rehetra manarika ty fotoana ity. Amen. Amen. Ny devoly no mety hoe miapaganao hoe ianao olona tsisy valeur amin'Andriamanitra e, ianao olona tsisy dikana amin'Andriamanitra e, misy valeur avy ianao ka maninona no tsy mahazo valim-bavaka, maninona no tsy afaka olana, maninona no tsy afaka ady, maninona no mbola tahaka izao foana ny fiainanao. Devoly miapanga. Fa androany vaovao mafaly ny entiko amintsika rehetra, sarobidy amin'Andriamanitra tsika rehetra, satria efa novidian'Andriamanitra tamin'ny rany Jesosy Kristy. Petera voalohany, toko voalohany, 2:20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena dala zay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Fa ny raha soan'i Kristy toy ny rano zanak'orona tsy misy kilemo ary tsy misy pentipentina. Dao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Manamafy an'izany ihany koa ny fampitandremana nentin'Andriamanitra, nentin'i Jesosy tamin'ny Paoly apôstôly. Hoy ny tompo tamin'ny Paoly apôstôly, Paoly sarobidy amin'Andriamanitra ray
reo fiangonana tandremanao reo. Tena sarobidy amin'Andriamanitra ray ireo. Sarobidy satria novidiana lafo tamin'ny alalany rano Jesosy Kristy. Andaoka vakitsika ny Asin'ny Apôstôly 2:20. Tandremo ny tenanao, ny tenanareo, sy ny io rehetra, zany hoe sy ny fiangonana rehetra, zay nanao fanafana masina anareo, ho mpitandrina, ho pastera, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra zay novidiny tamin'ny rany. Novidiny tamin'ny rany. Halleloia. Tiako ambara zany amin'ny alalan'izay tantara fohifohy tantarako taminareo zay dia izao. Satria sarobidy amin'Andriamanitra isika dia manana hevitra hiverana antsika Andriamanitra. Manana hevitra hitantanana sy idolana antsika Andriamanitra. Ary manana hevitra aso sy atsarantsika ihany koa Tompon'Andriamanitra. Manamafy an'izany ny faminaniana nampitonan'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany. Sokafy re teknisianina Jeremia 2:20. Toy izao voasoratra. Fa izao malala ny hevitra hiheverako anareo ho Jehovah. Fantatro ny tokony atao anareo. Satria anareo efa novidiko tamin'ny rano Jesosy. Ina ilay hevitra? Hevitra hatonga fiadanana ao aminareo. Fa tsy hoe loza. Mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farana. Tsy haiko hoe hatraiza ny fandresen-dahatra anao. Fa ny Andriamantsika revana dia ara-baka teny manana hevitra hiverana antsika izy. Manana lalany tantanana sy tolana antsika izy. Dia hevitra hitondra fiadanana ary hevitra hanome fanantenana amin'ny andro manaraka. Amen. Noho izany, amampino kristianina anao, amaolon'Andriamanitra anao, dia ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanao na inona na inona. Na mahafinaritra anao le zavatra niseho teo amin'ny fiainanao, na ihany koa hoe tsia, dia zao foana no angatan'Andriamanitra amintsika rehetra. Mahaiza misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra mandrakariva. Hitanareo ny tenin'ny Paoly amin'ny Tesaloniana 1:10-20. Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Halleluja. Halleluja. Tandremo mba tsy hanome tsiny an'Andriamanitra mihitsy ianareo isika rehetra tonga eto. Satria nahoana? Satria tsy mba diso amin'ny fitantanana sy ny fitondrany ny Andriamanitra zay topontsika sy vavantsika. Tsy mba diso amin'izany izy. Possible matsy a? Possible ia. Rehefa tsy azonao zao valim-bavaka. Na ihany koa hoe rehefa misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sainao sy ny eritreritrao miseho eo amin'ny fiainanao, dia ina mety hitranga? Hanome tsiny an'Andriamanitra ianao, hanakina an'Andriamanitra ianao, na lasa mangatsika amin'ny fampona an'Andriamanitra ianao, na ihany koa hoe hiala amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Tandremo tompoko, tandremo. Tsy mety amintsika kristianina izany, tsy mety amintsika olon'Andriamanitra izany, fa ny mety amintsika dia ny misaotra sy ny makasitraka an'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetra mitranga. Amen. Zany teneko aminareo zaika ka fiainako hoe tsaroko taona vitsivitsy lasa zay dia ny vadiko moa dia anisan'ireo olona zay atao hoe mahafatra-po, tena mahery fo amin'ny fanamboarana trano fiangonana tranon'Andriamanitra. Dia tena fiainany mihitsy farafaratsiny hoe indray mandeha anatin'ny taona ray mahazo tokotany anamboarana trano fiangonana izy ary mavita trano fiangonana. Farafaratsiny. Efa amam-polony zao ny tokotany vidiny, trano namboarina. Dia indray mandeha
andeha namboatra trano fiangonana tany mampikony ny vadiko dia ny zanako lahy no ny chauffeur an'le tômôbila. Io tômôbila tsara satria tômôbila vidiko tany la Frantsa tamin'izako nandalo tany la Frantsa. Tômôbila tsara e, dia kanjo ny vadiko io tômôbila io afaka kely ny andriba. Dia tonga tany amin'ny ray ora atoandro tany a nazo telefôna tsy fantatra aloha dia niantso aho ary mba niraisiko dia nenoko dia feno zanako lahy miteny hoe tongava dada fa mivadika ny tômôbila andehananay. Raha vao nandre an'izany aho dia tonga dia nangina tsy niteny teo aloha. Nataliko voalohany dia hoe aiza mama, dia io izy aiza mipoketrana satria rehefa mivadika ny tômôbila dia ny tonga ny olona monjy fa ny arenanao ny fanananao fitaovana no angalariny voalohany dia hoe io mipoketrana. Vola kely ny tao andeha namboarina trano tany mampikony dia nangina tsy niteny aloha, tsy niteny mihitsy ateo, nandinika hoe inona ny tokony ataoko satria raha vao niala teto ry zareo dia ny vavaka nataoko nametrako tany na tômôbila, ny vavaka ho azy mianaka sy ireo maçon miaraka taminy, zay nataoko ary mirary soan-jareo mba ho tonga somatsara any amin'ny tany alehany. Kanefa inan-tranga nivadika teny am-pandehanana ny tômôbila dia narovako ny vavako mba tsy teny any mitsinan'Andriamanitra na anakinan'Andriamanitra. Ena dia fomba fiteny azy hoe fa naninona ianao Andriamanitra no tsy niaro azy ireo teny an-dalana, fa naninona ny anjelinao no tsy nanao ny andraikiny, tsy nanao ny asana. Na zay fomba fiteny zay re narovako mba tsy hamoaka teny tahaka izany aho dia vita zay dia nisaotra n'Andriamanitra nataoko. Rehefa avy nieritreritra teo aho nisaotra nakasitraka nidera an'Andriamanitra satria fantako fa niainy mivavaka izy miaraka amin'ny vadiko izy, miaraka amin'ny zanako izy, miaraka amin'ireo maçon reo, kanefa zay ny zavatra nitranga. Riavana tsy mba diso Andriamanitra, tsy mba diso fitantanana sy fitondrana fa izy malala ny antony zavatra rehetra nitranga. Noho izany ataovy lesona tsara ho antsika mpino kristianina amin'izao taranaka misy antsika izao, ny tantara zanak'Israely fa ho tantaraiko aminao ny tena teo-panahy izy ireo, teo-panahy tsy fakana tahaka, teo-panahy andraisina lesona mba tonga antsika taranaka teoriana ho ankasitran'Andriamanitra. Eno tsara no ahafan'Andriamanitra tao Egypta ny zanak'Israely ary laza tamin'izy ireo Andriamanitra fa hoentina any amin'le tany tondra-dronono sy tantely ry zareo. Dia araka ny voalaza baiboly raha niala tao Egypta zanak'Israely tsy hoe nandeha irery fa niaraka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nitantana azy ireo sy nitondra azy ireo andro aman'alina. Amin'ny atoandro nitantana sy nitondra azy ireo tamin'ny alalany an'rahoan'Andriamanitra. Hita ny zanak'Israely mihitsy le rahona teo alohan'jareo dia iny no naran'jareo. Mandeha ny rahona dia mandeha ny zanak'Israely, mijanona ny rahona dia mijanona ny zanak'Israely. Zay ny fomba nentin'Andriamanitra ny tantanana sy nitondrana ny zanak'Israely tamin'izany andro zany. Amin'ny alina indray no tantanan'Andriamanitra sy nentin'Andriamanitra tamin'ny alalany andriafo ry zareo. Amin'ny alina zany dia misy andriafo eo anoloany, eo amboniny, mandeha ny andriafo dia mandeha ry zareo satria mitantana sy mitondra azy Andriamanitra. Mijanona ny andriafo dia mijanona ry zareo. Ry havana malala tahaka izany mihitsy isika fiangonana tonga eto io. Ianao za mieritreritra tenanao hoe irery ianao, hoe seul ianao, tsy mba misy mijery
tsy mba misy mijery mba milina ny amiko fa dia ojojoko samyrery diso zany tompoko raha tena manana an Jesosy mola sy mitoetra ao anatinao ianao, raha tena fantatra ho velona ao anatinao Jesosy tsy irery zany ianao fa na amin'ny andro na amin'ny alina miaraka aminao foan'Andriamanitra, momba anao foan'Andriamanitra. Ahoana ho Jesosy? Indro aho ho Jesosy, indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patoka fataperana zao tontolo zao. Tsy diso zany teny zany fa tena marina be. Ary ahoana ihany koa ny faminaniana nampitorean'Andriamanitra ny Isaia mpaminany, mazava ny teniny, aza matahotra ianao fa momba anao aho ary miaraka aminao aho. Aza matahotra ianao fa tantanako amin'ny tanakavana famarinako anao. Zany faminaniana zany dia faminaniana natao antsika taranaka amin'izao vaninandro misy antsika izao. Dia misy teny toy izao ihany koa, sokavikely ngery teknisany no amin'ny Isaia 7:7 hoe 15 sy ny 14. Dia ahoana voasoratra? Hoy Andriamanitra, mety manadiny zanany aminao fa ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka lalaka ny kibony. Eny mety manadiny ihany izy, fa zao kosa tsy mba manadino anao. Ianao aza mieritreritra hoe adinon'Andriamanitra e. Adinony ianao hoy ianao satria tsy azonao valim-bavaka. Adinony ianao hoy ianao satria misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sainao sy ny eritreritra ao mitranga ao fiainanao, ary hitanao hoe toa takana devoly le izy, takale nahazo an'ny zanako sy ny vadiko hoe tsy adinon'Andriamanitra izy. Ahoana hoy Andriamanitra? Indro efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako ianao. Zany hoe indro fa efa nividiko tamin'ny rano Jesosy ianao ka tsy ho adinoko mihitsy. Andao hisotra n'Andriamanitra amin'ny alalany tehaka, atao mafian'ny tehaka. Alleloia. Dia iverenantsika indray ny tantara zanak'Israely, ahitantsika ahafantarantsika teo am-panahiny zay tsy fakana tahaka mihitsy. Araka nambarako teo, mitantana sy mitondra ny zanak'Israely Andriamanitra na amin'ny andro na amin'ny alina. Tsy mandao azy ireo na mafoy azy ireo mihitsy Andriamanitra na amin'ny andro na amin'ny alina. Indrisy nefa ary tena nampalahelo fa mbola sainy sany zanak'Israely ihany ny nanometsiny amin'ny sesym-panompin'Andriamanitra sy Andriamanitra tompo. Mbola sainy izy ireo ihany. Satria nahoana? Satria ny zavatra tsy fanaraka tamin'ny zanak'Israely, ny zavatra niseho teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ohatra amin'izany, raha niala tany Egypta ireo zanak'Israely dia orijerentsika fa ve mantsy zany nentin'Andriamanitra nandeha nanodidina tany namakivaky tany efitra. Nentin'Andriamanitra nakany amin'ny lalana mahazo ny ranomasina mena. Tena hafahafa mihitsy mitondran'ity lehilahy Mosesy ity. Ty tena be folombava be fotsiny fa tsy alehany mihitsy fitondrany sy fitantanana. Ary Andriamanitra nomentsiny tamin'izany ihany koa. Andaoka efa kitsika voasoratra Exodus 7:20, 10 sy 20. Ary efa mby akaiky Farao dia natompony Israely masony ka indro ny Egyptianina tamin'ny manetika azy dia reko tahotra indrindra zanak'Israely ka nitarena tamin'i Jehovah. Ary hoy koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasana vatany Egypta no entinao fahatetehany hevitra izahay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka tondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy zao fa no teniny olona zay taminao fony tany Egypta hoe aok'izay, fa velao hoe zay nompon'ny Egyptianina, fa leo manompony Egyptianina toy izay fahatetehany hevitra. Zany zany famezatsiny meny any Mosesy Andriamanitra zay nitondra sy nitarika azy. Dia mialohan'ny hidira tao amin'ny tany Kanana ihany koa dia mbola mitovitovy amin'izay. Rehefa nandre ireo zanak'Israely hoe vaventy be ny mponina amin'ny tany Kanana, malemonina mponina amin'ny tany Kanana, tahaka tsingetana izay eo anatrehana, dia ory zareo hoe ory zareo zanak'Israely. Ka raha zany ny zava-marina, zava-misy no tantarain'reto mpisavy-tany reto, inona indray mbola anapatsika hevitra hiditra ao amin'izany tanàna izany.
tena mba tsy rary mihitsy no ataon'i Jehovah Andriamanitra fa maninona izy no hitondranay sy ny vady aman-janakay ho babo ho baboana tsy rariny zany dao tsika fidy olona hitarika atsika hiverina ho any Egypta sokafika ny baiboly Numérie 14:1-4 dia nanandrotra feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny alina iny dia nymonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona zany Israely rehetra ka ho ny fiangonana rehetra taminy ina ihany isika mba maty tany amin'ny tany Egypta ihany na ihany isika mba maty taty amin'ny tany hevitra ity ary nahoana Jehovah tonga dia efa tena mivanta tamin'Andriamanitra fanakanana nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lafitsabatra ary mivaditsika sy zanantsika madinika ho babo tsy aleontsika ve miverina ho any Egypta va dia ny fampitoana hoe izy andeha hividy mpitarika isika ka hiverina any Egypta sous-entendu tsy aleny ilay Mosesy iny zany zavatra nitranga ry havana ry fiangonana tonga eto raha tena kristianina ianao raha tena olon'Andriamanitra ianao raha fantatrao fa sarobidy amin'Andriamanitra ianao satria olona efa novidiana tamin'ny rano Jesosy ianao tsara ke ny teniko hoe zay moa fomba fiteny hoe novidiana tamin'ny rano Jesosy fa raha ny marina dia olona novidiana tamin'ny ranon'Andriamanitra isika lay Andriamanitra tsy to tompony izao rehetra izao lay Andriamanitra tsy to nahary antsika zanak'olombelona izy no nanaiky naneritena nanaiky tonga olombelona nanaiky tafinosy raha dia nitondra anarana hoe Jesosy dia izy zany no nalotra ny ainy natao sorona teo ambony hazo fijaliana nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana zany hoe ny ran'Andriamanitra mihitsy zany no nividianana antsika io dia raha fantatra fa sarobidy amin'Andriamanitra ianao satria novidiany tamin'ny rano raha fantatra ary mazava aminao ny toerana nametran'Andriamanitra anao amin'izao vaninandro misy antsika izao dia hoy aho hoe atao foana fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao amen ekeo amin'ny fonao fa tsy mba diso Andriamanitra tsy mba diso amin'ny fitantanana sy ny fitondrana Andriamanitra zany no antony tonga nanao pratika toroteny nataoko nanao pratika ny teny etiko anaty baiboly hoe inona nataoko rehefa nandreny sofiko fa accidenté lay fiara nentin'ny zanako miaraka amin'ny vadiko miaraka amin'ireo maçon dia inona nataoko nisaotra an'Andriamanitra ny nataoko narovako ny vavako mba tsy teny na dia atao hoe teny mety anomezana tsiny an'Andriamanitra azy satria izay ilay Tesaloniana voalohany 5:20 hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy halleloia andeo hiteka mafy an'Andriamanitra isika mila misaotra an'Andriamanitra isika satria fantatr'Andriamanitra tsara ny mahasoa sy ny mahatsara antsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra sarobidy aminy fantany tokony atao rehetra na hotariana miakavianao na hotariana miakavanana ianao anome ohatra aho ohatra mikasika ny zanak'Israely ihany no entiko aminareo rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia ilay nambarako teo hoy ny baiboly tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana akaiky ry zareo na hoe lalana manivaka fa misy lalana zany miala Egypta makany amin'ilay tany todradrosy sy tantely akaiky dia akaiky tena akaiky dia akaiky faraka ilay nambarako taminareo tery aloha nentin'Andriamanitra nanodidina tany amin'ny tany efitra ry zareo nentin'Andriamanitra makany amin'ny lalana mahazo ny ranomasina mena ry zareo zay zany zavatra nitranga amin'ny zanak'Israely
na amintsika ihany koa tsy mety zany fa inona ny tataon'Andriamanitra misy lala manevaka eto io ka tsitana misy lalana kaiky eo io ka tsitana fa inona loatra matoka azy hitondratsika andidina andeona amin'ny lala makany ranomasina fa voaka izy iny amin'ny zanak'Israely amintsika tsy mety koa ilay izy fa amin'Andriamanitra mety zay no hitany fa mahasoa sy mahatsara ny olony. Andao vakitsika voasoratra Exodus 17 dia 7:12 sy 7:20 ary rehefa nalefa Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina ny Egypta. Fa nentin'Andriamanitra nitondra azy Andriamanitra nitondra azy nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona ary vomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Ohatra faharoa ihany koa mikasika any amin'ny zanak'Israely ihany izy ity. Rehefa nandeha zanak'Israely ho any amin'ny tany sy tantely dia ina ny tranga rehefa nambarako taminareo teo aloha ihany koa izy ity na velan'Andriamanitra na nihetsika azy ireo avy ato afara ny Egyptianina rehetra na velan'Andriamanitra azonao zany ny tengoko zany na velan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely na amintsika rehetra tsy mety zany. Finona ny tataonao Andriamanitra fa valinaika ny Egyptianina maninona tsy sakananao izy mba tsy hanetsika anay, maninona tsy fahaizanao izy mba tsy hanetsika anay, fa maninona no avelanao hanetsika anay izy mampahory sy mampijaly sanake mieritreritra hoe reny Egyptiana fa manetsika anay mahafinaritra anao ve Andriamanitra ny mahita anay orosaina sy mijaly fo amin'ny zanak'Israely amintsika tsy mety zany fa amin'Andriamanitra kosa mety zany. Na velan'Andriamanitra anao azany Egyptiana tsy nosakanana satria nantajon'Andriamanitra satria te aneo ny voninahiny eo amin'ireo Egyptiana sy ny zanak'Israely ny tomp'Andriamanitra. Andao nge vakitsika ny Exodus 14:9 hoe Exodus 17 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fasivy. Ary Jehovah teny tamin'ny sesika nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby akaiky Pi-Hahirota eo anelanela Migdôla sy ny ranomasina eo akaiky Bala Zefona dia tandrifiny no hitobinareo eo amoron-dranomasina. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azo ny tamberitany izy ka voahidiny hefitra dia anamafofo Farao ao. Andriamanitra mihitsy zany no nanamafofo ny Farao ka nipitsika tao aminy injeo ny zanak'Israely injeo zay tsy mety amin'ny zanak'Israely zany tsy mety amintsika dia nanamafofo Farao ao ka netsika anareo izy ka kalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra ka ho fatiny Egyptiana fa izao no Jehovah dia nataony zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Egypta fa efa nandositra ny olona dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy hoe inona zao ataontsika zao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompoana antsika isika. Zay ny zavatra nitranga dia mbola toizina ihany dia nasainy fehezana tamin'ny kalesy ny soavaly sady totra vahoakany anaraka azy izy. Ary nitotra kalesy eninjato voafantina sy kalesy ny Egyptiana rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fo Farao mbola averin'Andriamanitra eny hoe no mafisy ny Farao na mafisy ny fony Jehovah na mafisy ny Jehovah ny fo Farao mpanjakany Egypta dia nanetsika ny zanak'Israely izy ka dia tamin'ny tanana na dia tamin'ny tanana mahery avo aza no nivoahany. Koa nanetsika azy ny Egyptiana
dia ny soavaly rehetra mitarika ankalisa farao sy ny sovaliny fitaingina ary miaramilany ka natratra azy nitoby teo amorony ranomasina teo anilam-piahirota tandrifiny bala zay foana zany ny zavatra nitranga ry havana ry fiangonana mitovy amin'izany mihitsy ny aton'izao zavatra amin'ny karazany miseho eo amin'ny fiainantsika izao hoy sasany amintsika leo amam-bolana amataonana tsy afaka olana tsy misy fitsarana ny ady atrehana ay sary Andriamanitra amin'izao olana sy ady atrehako izao zay ny fomba fitenin'ny sasany amintsika tena misy marina ve zao Andriamanitra izao raha misy izy nahoana no ataony tahaka izao za nge mba manao ny aditiko ato am-piangonana za nge mba manompo an'Andriamanitra tsara za nge mba miasa an'Andriamanitra zay takin'Andriamanitra amiko akatoaviko ka maninona mbola ohatrao foana ny fianako mandrika ankehitriny tsy misy masoandro miratra tsy hafa fa tataka teo mpanahy zanak'Israely ny teo mpanahy ny olona sasiny amintsika ry havana tsy tongatonga ho azy fotsiny amin'izao zany rehetra hitra zany Andriamanitra malala ny anton'izany tena fantatr'Andriamanitra ny anton'izany ny azo adoka mitantana zanak'Israely Andriamanitra ary mitantana antsika ihany koa Andriamanitra nitondra zanak'Israely Andriamanitra ary mitondra antsika ihany koa Andriamanitra fa Andriamanitra malala ny antony amen raha ohatra ka tsy ahifo kely ny fidirovavolombelona ataoko taminareo dia marina fa tena tafitra fatiantoka be mihitsy tamin'ny tôbila simba satria tamin'io andro nampivadika ny tôbila io tsy mba nitondra vola be madama tamin'izany fa kely ny vola totaly ny vola rehetra tiato amintsika tena kely tsy ampy avita anamboarana trano herinandro akory tena kely ary efa nampio manarina vadiko hoe raha ohatra ka lany tapoka ny fitaovanany fa kely loatra ny vola etiko dia hitelefonanao aho dia mitadiava vola ianao miresaminy ranona raha mba mana hevitra anampiana izy fa tsy ampy ny vola anamboarana ny trano netiko satria kely ny volantsika tamin'izay fotoan'izay kanefa mivadika indray le tôbila dia ohatrinona tompoko no anamboatra n'le tôbila ohatrinona tsy vola ariary roa na ariary efatra ny ariary folo ny ariary zato fa amina million mafy tamiko ny eritreritra n'izany mafy tamiko tena faratapony tsy teo aminao mantsy le izy fa tena eny ny vaza anaiky hoe tena mafy ary zany no antony tonga rehefa tavavoaka amin'ny birao kelikely zay voalatsika ny ranomasoko hoe tena mafy zao fa isaorako Andriamanitra fa manana hevitra hiverana izy dia taorina ny fasimaly fiara dia nisy olona nanapa-kevitra hoe andeha amboariko ny tôbilinao pastera ho amboariko 100% ho averiko amin'ny laona amin'ny etana tena etana dia vola be amina million mihitsy no laniny tamin'izany nanamboarana le fiara hatramin'ny lokon'le fiara tahaka ny lokon'le teo ihany dia rehefa vita moa le tôbila dia hoy le zanako hoe zaho izy tsy hitondra n'intsony fa atao inona moa tsy hoentina za tsy tainina an'io za tsy hitondra an'io vadika ihany koa za koa tsy tainina an'io dia atahoana reo dia farany teo andao midy azy dia rehefa namidy dia nividina avy eo nentina tany amin'ny concessionnaire dia hoe vidy tôbila atao aminareo zahay dia tia mivolanay zay tsy manam-bola complet fa mety aminareo ve alohanay isan-kerinandro dia hoy zareo tompony andraikitra atao amin'ny concessionnaire hoe tsy mbola nanao an'izany zahay hoe aloha isan-kerinandro arak'izay volany aminareo fa dia inareo voalohany dia niresaka tany ambadibadika tany izy dia miverina vany dia hoe mety azonareo aloha isan-kerinandro vola dia isika ny mahazo vola eto dia lasa manatitra animatero to tia ny vola androany tonga indray mieriny tia indray ary tsy hitahita masiko ny tsy nahita eo nampitomboany Andriamanitra vola io fa tena ilay Andriamanitra mahay mampitombo no ny asa tsy hitahita tsy navesatra tsy mafy be akory fa dia voaloha 100% ny vola ary voaloha
alohany fotoana nyteneny taminay ary dia teo zany dia nazy tômôbilina vaovao voaka garazy vaovao dia ony vadiko hoe tsy manamboatra tômôbilina tsony aza any manomboka izao fa tômôbilina vaovao no ampiasaiko manana hevitra iverana antsika Andriamanitra tsy hevitra hitondra loza fa tondra fiadanana aso sy atsara asioteka mafy be Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleloia no zany averiko ndray le fanentanana hoe tandreo ny mametsina an'Andriamanitra sy ny miverin-dalana mety amintsika na inona zavatra misy zavatra miseho na mahafinaritra anao na tsy mahafinaritra anao dia tsotra ihany mila misaotra n'Andriamanitra foana isika ary mila manaiky ny fitantanany sy ny fitondrany fa izany no sitrapon'Andriamanitra natao ho anareo ao amin'ny Jesosy Kristy fa raha ohatra ka hitan'Andriamanitra fa arak'izany ny fiainantsika manomboka androany tsy ho dilatra ty taona ity ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka ho tahina no naizanaiza ary ny fatiatoko anazo anao ho van'Andriamanitra ho fitahina lehibe halleloia fa akoatra zany rehetra zany ihany koa aoko fatatsika fa misy zany atao hoe fizahn-toetra na fitsapan-toetra mbola mafimafy kokoa ihany koa entsakentsana ihany koa zany fitsapan-toetra sy fizahn-toetra izany kanefa moa Andriamanitra malala hoe maninona isika no tsapan-toetra na zahn-toetra araka ny teniny nataon'i Petera dia tena enjana ny fiainana rehefa tonga amin'izay fitsapan-toetra na fizahn-toetra izay dia zay natonga Petera ny teny hoe ry fiangonana ianareo efa vidin'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy kanefa ankehitriny mandalo fitsapan-toetra mandalo fizahn-toetra azo atao zavatra mahagaga manjoa anareo izany marina fa mampahory sy mampijaly ny fitsapan-toetra sy ny fizahn-toetra kanefa ho Petera arakaraky ny ombonanareo fahoriana amin'i Jesosy ake dia mifalia anareo ary misaoran'Andriamanitra fa iseho aminareo ihany koa ny voninahitr'Andriamanitra andao ke vakitsika ny tenin'ny Petera voaloha toko faefatra toko faraika andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ry malala azagaga no fizahn-toetra mahamay zay mahazo anareo fitsapan-toetra ary zatao zavatra mahagaga manjoa anareo zany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa ny tanjon'ny fitsapan-toetra zany a dia ity tanjona tsara raha manaiky anareo ho tsapana toetra ho Andriamanitra dia ao anaty fitsapan-toetra io matsapa fahoriana ianareo matsapa fijaliana ka maharitra ianareo dia mino avy hatrany fa hiaraka manam-boninahitra amin'i Jesosy ianareo anehoako ny voninahitro ianareo satria Jesosy efa niaritra fahoriana ary fahoriana netiny nasantratr'Andriamanitra izy ianareo ihany koa raha miombona fahoriana amin'i Jesosy dia ahoriana ny fiaretanareo dia ho asantratr'Andriamanitra ianareo zany hoe raha fitiana nga manotiako ambara dia hoe amin'ity taona ity raha maritra ianareo dia ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka ho tahina ao an-tanàna ho tahina ny antsaha ary naizanaiza toerana misy anao ho tahina be ianao fanampizay ihany koa ny tanjon'Andriamanitra ny amin'io fitsapan-toetra io a dia mba entin'Andriamanitra mamantatra hoe mba tsy aiza marina moa ny fanajanyty olona ity aky ary tsy aiza marina ihany koa ny finoany ahy sy ny teniko
zay ko zany ny antony fitsapatoetra andoka efa kitsika ny tantarany zanak'Israely dia Deutéronome 19:2 ka hatramin'ny 5:5 ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra zao 7 taona izao. Zao Jehovah nitondranao i Andriamanitra, zao ny tantananao. Iny ny antony mba hampaneritena-nao no nitondrako anao nandritry ny 7 taona, mba hizaha toetranao ary alala zay omponao na hitandra ny didiny ianao na tsia. Dia nampaneritena-nao izy ka namelanao naona ny tsy fisikanina mitranga eo amin'ny fiainantsika io zany a ho an'ny sasiny amintsika dia misy antony io, fa tsy hoe Andriamanitra ty hampahory anao ty hampijaly anao. Dia nampaneritena-nao izy ka namelanao naona dia nanome anao ny mana ho aninao, lasa nisy fagaganan-tranga zany tao. Zay tsy fantatrao nandrazanao ampahafantarina anao fa tsy mofy ihany no veloman'ny olona, fa zay rehetra loka vavan'i Jehovah no veloman'ny olona. Ny fitafianao tenanao tsy rovitra, tsy magaga avy anao ry Israely, 7 taona no nitondrako anao ndrendreny tany anefitra, fa ny fitafianao tsy rovitra. Nefa ke za fitafiany zany raha ohatra ka mividy lobaka anankiray zao ny lehilahy ka anaovany iny foana nanaovany dia maloto dia sasana, dia indray nanaovany dia maloto tsy sasana, tsy maharitra iray volana dia efa rovitra ny kolona, efa vadika indray. Fa ny zanak'Israely 7 taona tsy rovitra ny akanjony, ary ny tongony tsy voto, ary ny kapany tsy rovitra tsy simba. 5 koaka fantatra ho amin'ny fonao fa taka fananaran'ny olona zanana no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Tsara Andriamanitra riavana, manana hevitra heverana antsika izy, manana hevitra hitantanana sy hitondrana antsika izy, ary ny asoa sy ny atsarantsika daholo no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, satria olona sarobidy aminy isika no isika efa novidiana tamin'ny ran'Andriamanitra. Dia anisan'ireo olona nandalo fitsapatoetra mamay koa Davida. Nandalo an'izany Davida, zay no ilazako hoe tsy misy olon'Andriamanitra tsy mandalo fitsapatoetra izany, fa nandalo ihany koa Davida. Fa hainy Davida nitondra tena tao anatin'ny fitsapatoetra nahazo azy, ary rehefa hitan'Andriamanitra fa naharitra izy dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa ho tahina amin'ny fitahiana mandrerika Davida. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahaka izany aniny tranga amintsika amin'ny tetoana ity. Andoka efa kitsika ny tantaran'i Davida Salamo 120 manomboka ny 110. Ho Davida, efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra eo, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny, efa napitra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy etan'ny mavesatra teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona anitsika ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Fa fiafaran'ny fiainako, fiafaran'ny fiainanay nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana matretrika ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy zay maharitra manao fizahantsoetra hoentin'Andriamanitra tahaka fitondrana Davida ho amin'ny fitahiana matretrika anay ianao. Tsy am'taona ho avy faingany amin'ny tontolo ity dia tsapanao sady zany, teka mafan'Andriamanitra isika, atao mafian'ny tekao ho famaranako ny afatra dia ity, ataovy lesona lehibe ho antsika ny toepanahy ny zanak'Israely, zay toepanahy ratsy ka hoy ianao hoe tsy andeharaka izany mihitsy aho eto eo amin'ny fiainako, fa hisaotra n'Andriamanitra foana aho manoloana ny zavatra rehetra miseho eo amiko, na mifanaraka amin'ny saiko na tsy mifanaraka amin'ny saiko, na dia efa mambola maro tsy nisy masoandro miratra aza teo amiko, eny na dia efa antaonany ary no tsy nisy masoandro miratra teo amin'ny fiainanay. Saotra n'Andriamanitra foana, satria za manana an Jesosy, za nandray an Jesosy, dia mitantana zany izy, mitondra zany izy, ary fata zay masoa. Zay zany aoko ho lesona lehibe ho antsika, ary hivavaka tsika rehefa avy eo dia tena hivavaka ho arak'izany mihitsy. Dia
raiso fampahirezana sy toko tsara ho antsika kosa ny tantarany davida sy ny fiafaran'ny fiainana. Mahafinaritra be nge rehefa tena tahiny fa miandry isehon'ny fitsapahan-telo aloha dia tena mainamolotra ianao, mangidy vava ianao. Izay zao mantsy a efa tena nandalo n'izany fitsapahan-toetra zany tao amin'ny fiainana. Zay fa pastera io, zay fa pastera io tena henoko mihitsy hoe mafy zany fiainana hatrehan'izany satria rehefa tonga ny alarobia dia tsy manam-bola atao sakafo intsony zahay fa dia miandry ny rakitra amin'ny herinandro indray amin'ny alady. Dia tamin'izany fotoan'izany mitondra vary amin'ny kapoaka ny olona ho fanomezana anay, alakamisy dia lany ny vary, dia manomboka lakamisy zoma sabotsy alahady dia misenty foana izahay, misenty hoe aiza indray re nahitana sakafo hohanina, aiza indray re nahitana vary andrahoana. Tsy ndray andro nisehony izany na herinandro na ray volana fa tena isa-mataonany mihitsy. Dia henoko mihitsy hoe tena nitsapa-toetra anay Andriamanitra hoe hatraiza faharetan'ity lalahy ity amin'ny fanompoanahy, hatraiza, tena hoe hatraiza. Fa dia zany ny ainana, zany ny aretana. Ary zany no antony natonga anay namory ny mpiandraikitra tamin'izany dia nangataka tsodrany tamin'ny mpiandraikitra hoe avy alao zahay andeha tady vola, avy alao zahay hitady asa famelomantena satria tsy vitanareo fiangonana ny manampy anay, ny manohana anay. Mbola maro aminareo zay tonga eto no nandrian'izany teny zany, ny aina tamin'izany andro zany. Dia intsofony fiangonana rano zay atao ary pastera fa tsy mahavita ny didinay tokoa zahay. Kanefa na dia zany ary tsy mbola nihiratra foana ny masoandro. Zahay ihany niezaka namonjy ny tenako andeha hivarotra tamin'izany fa tsy mbola nihiratra ihany ny masoandronay satria zay le hoe fitsapan-toetra hoe hatraiza, mbola haritra ve ty rangahy ty sa tsy haritra, mbola nohy ny fampona ve ty lehilahy ty sa tsy anohy. Fa tsy niala tamin'Andriamanitra aho, tsy nivadika tamin'Andriamanitra aho. Ary nitoroteko tsy niova hoe ore olona ay afaka ny jano mahantra foana ketsika ity satria mahantra zampitarika anareo. Fa nitoroteko tamin'izany dia hoe magaga Andriamanitra, mitay Andriamanitra, mahavoavotsy Andriamanitra, mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy nivadika mihitsy ny filoko an'Andriamanitra sy ny filoko izay voasoratra tato. Dia raina ny tompo fa rehefa nandresy dia nasandratra Andriamanitra, notahian'Andriamanitra. Dia aingane ianareo izay tarianay aiko ho tahina tahaka anay e, ho tahina tahaka anay e, asioteka orakoraka mafy be. Halleloia. Andao hivavaka isika amin'izao fotoana izao, tena hivavaka amin'ny fontsika rehetra, apetrao ny fonao tananao dia amafiso ny faloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra ary lazao amin'Andriamanitra fa anompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Ary faharoa, raha sanatrika efa anisan'ireo olona monimony na metsina an'Andriamanitra anao dia mibeba, fa tsy mety amintsika izany. Ty mpanaratsy ny zanak'Israely mifindra amintsika izany. Say mivavaka arak'izay tsika dia manana finoana fa rehefa maharitra ianao dia ho tafita tahaka an'i Davida, ho tafita ho tahina tahaka anay ihany koa. Andao azy. Samy mivavaka arak'izay fanetanana, arak'izay efatra nomen'Andriamanitra zay tsika rehetra. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Samy mivavaka arak'izany a tsika rehetra.
dia angatany isika mba angina daholo fa hivavako anareo ao. Andriamanitro, misaotra anao any amin'ny afatra nampitondranao aty eo ho an'izao fiangonana izao. Tianao tokoa izahay rehetra ka ny zanakatiana no anarina ahitsy. Misaotra ny amin'izay afatra izay entinao mampahiranay sy milaza aminay fa tsy irery zany izahay, fa momba anay sy miaraka aminay foana ianao na amin'ny andro na amin'ny alina, mitantana anay sy mitondra anay ihany koa, ary fantatrao izay mahasoa anay sy izay mahatsara anay. Ny diavolo no miapanga, manameloka ary milaza aminay fa tsisy valeur izahay, fa ny voasoratra kosa dia miteny fa olona misy valeur aminao izahay satria novidiana tamin'ny ran'i Jesosy. Koa dia miala ny diavolo mpiapanga, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanainao masina no mampahiranay ka izay rehetra maharitra manomboka androany amin'ny tontolo ity ho tahinao tahaka ny Davida izay rehetra, ho tahina fitahina matetrika, ahita ny voninahitrao, ahita le tananao mahery, ho ataonao zany Andriamanitra, ary ny fiarovanao ho amin'ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mahafantompo isika. Alleluia. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia andao iroso amin'ny fanaterana fanatitra. Ianareo ny tokantrano ihany koa nge manaraka izao fotoam-pivavahana izao afaka manao fanatitra satria zany ny fiainana tokony ataon'ny olona manompo any Andriamanitra, mamatsy ho fanjakan'Andriamanitra. Ka izay tondra ny ampahafolokarena manatona ity alohana ity dia azadiny eto alohana ity ihany koa misy an'ilay foanoana antsika ny émission-tsika na amin'ny télévision na amin'ny radio. Anao hira anankiray isika rehetra ho anaty izany tompoko. Ity hira ity dia hira mbola ahafahantsika manamafy hatrany fanolorantsika ny fotsika sy ny fiainantsika ho an'Andriamanitra, mikatsaka an'ilay kasika Andriamanitra indray. Le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi.
Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. dia fanaontsika moa sika ny farany volana dia misy valopy nomena anareo raha dehibe etsika matsina ny asan'Andriamanitra isam-bolana izy io dia isam-bolana zany no manao rakitra spesial dia averina amin'ny herinandroany a zay fandraisan-jara raha dehibe zay ka misy andretina mandreto a angatana mba tonga dia zara an'ilay valopy ao anatin'izany dia mbola itoy ny hira etsika mame voninahitra an'Andriamanitra.
antsika itehan-tanana mafy an' jesosy a ho fankasitrahantsika azy. Alleloia. Dia ho farantsika ny fotoana izay nitondran'Andriamanitra antsika teto tamin'ity androandroany ity, epipetrana iantsika fa hivavaka. Raha io vita ny fotoam-pivavahana tondrana ho anay androany. Misaotra ny amin'ny afatra nampitondranao ny mpanomponao teo, natao ho anay rehetra mba tonga anay ho ankasitrahana mandrakariva ny fiainanay sady ho tsara fiafara ihany koa. Misaotra fa tsy handalo fotsiny ity taona 2024 diavinay ity, fa ho asianao miariary, fa ho tsara fiafara tahaka ny Davida izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ero tsara ty filazana ity a. Manomboka amin'ny talata izao